Alinji Cabos est une jeune artiste qui joue du cabos depuis plusieurs années. Elle réalise des vidéos qu'elle publie par la suite sur Facebook. Elle rêve d'avoir une certaine autonomie dans ce qu'elle fait. Manao vidéo coverako de plutôt ny cover nataoko hatramin'izay ao an-trano, zany hoe amin'ny téléphone na ny zavatra tsotsotra. De atao amin'ny YouTube Space misy olona afaka manampy zany amin'ny resaka montage sy ny karazany de misy matériel zany hoe qualité an'ilay zavatra ataoko zany mety tsara kokoa. Mitombo zany ny fahalalako amin'ny resaka vidéo sy ny image izay nampianarin zareo anay. Afche Natelgi, connu sous le sobriquet de Natel Royal, se définit comme un podcasteur ou un vlogueur. Il raconte à travers ses publications la réalité de la vie des Malgaches. Il aspire à devenir un leader d'opinion afin de partager sa vision de la société. Tsy nafantatra mihitsy hoe misy YouTube Space aty Mata fa hoe averiko ihany nandalo fotsiny misy an'izany YouTube Space zany de misy afaka manao formation anatiny. YouTube Space est d'abord un espace où se retrouvent les blogueurs et les youtubeurs. Zany hoe le izy zany natao any ankizy efa manana projet fanosehana anazy kokoa ahatonga anazy hatratra le tanjona tiany hikatrarinao amin'le projet hoe afaka réalisena tsara le izy. Manampy andry zareo zahay amin'ny réalisation an'le izy. YouTube Space est une initiative réalisée en collaboration avec Orange Madagascar et Imago. Orange facilite la diffusion de données sur YouTube et Imago se charge de la formation des jeunes dans la réalisation des vidéos. Lasa mba mahaleo tena zany rehefa manao anina, rehefa ohatra manao cover de mba zay ihany mba afaka zay ihany miketrika an'ilay post prod, zay ihany zany zay ihany de efa afaka manao montage le zavatra tiako avoaka amin'ilay cover. Vao mainka nahay hoe ahoana fikitika an'ireny appareil reny nahay koa hoe ahoana zany mampiasa Adobe Pro sy Photoshop zany lasa haiko satria le izy en partenariat amin'ny Imago zareo de lasa nahay kokoa momba amin'ny fikitika sy ny kirakira ny lafiny fangalana sary na ny maka sary na ny manao vidéo. L'avantage pour les jeunes, la formation est totalement gratuite. Leur intégration se fait sur la base des projets qu'ils proposent. Mahatsara ny YouTube Space koa vu hoe gratuitement ny matériel de zavatra tiako zany hoe misy zavatra gratuit zany de tena nanampy be anazy satria za tsy nanana matériel mihitsy tamin'ny vao nanomboka nanao vidéo tena hoe genre hoe tena mbola ratsy kely ny vidéo nataoko fa zao tena hiezaka hoe manana ny matériel de hoe hiezaka moka zavatra tsara amin'izay. Les initiateurs du projet sont actuellement en phase de recrutement de nouveaux stagiaires pour la deuxième édition. Une vingtaine de candidats sont attendus. YouTube Space dia vondrona anankiray ifampizarana ary fanehoana ny talentan'ny tsirairay zany hoe fomba fampisehoana amin'ny alalan'ny vidéo ny talentan'ny tsirairay ananan'ny olona. Samy manana ny talentan'ny tsirairay avy ny olona miditra ato zany. Misy samy hafa be, misy ny sasany anao clip, mihira, misy ny sasany manao vlog, misy manao resaka son be dia be zany. Pendant 3 mois zany zay manao formation fa après les ankizy le efa navita formation afaka mbola manao production atao amin'ny YouTube Space ihany. La formation dure environ 3 mois, mais après, les apprentis peuvent encore réaliser leurs projets au sein de YouTube Space.